baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana indray no ionako aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo malalantsika izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Niaraka tetontsika hatramin'izay. Miresaka an'ireo drafim-panavotana naseho ny fanaka tao amin'ny fitoerana masina Israelita fahiny. Misy dikany avokoa izy ireny araka amin'ny fanazavana teto. Ho an'ireo efa niaraka teto hatramin'izay moa izany dia tena tombontsoa azy no mbola hitohizany hatrany hatrany. Ary ho anao izay mbola vahiny kosa fa izao ianao vao naheno dia iangaviako ianao mba hijery an'ireo teo aloha rehetrarehetra anontany namanao hoe aiza daholo no misy an'izany. Fa androany sika dia mbola ho tohizantsika ny mahakasika ny vavaka. Kanefa tsara hatrany no ametrahantsika ho eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ny fiarana. Mba ny fanan'Andriamanitra ne no ampiteny ahy, ary ny fanan'Andriamanitra ny kasika amin'ny fonao, mba azo lesona tsara ianao, hoentinao miaina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao. Koa dia hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy, nidina avy any an-danitra, maty teo ambony hazo-fijaliana. Ilay Andriamanitra anankiray amin'Andriamanitra telo izay iray, kanefa nanaiky olombelona. Nidina hatrany amin'ny fiainantsika, nandresy ny fahafatesana, niakatra any an-danitra izy amin'izao fotoana izao mifona ho ahy, mifona ho an'ity namako ity. Mamelany elokay ary mamindra satria mpanota tsy mendrika izao miantso ny anaranao izao. Koa amin'ity anio ity amindrao fo izay. Omeo anay ny fanahinao masina fa andinika izay voalazany teninao izay. Ary meteza anao ampitoetra ny teny ao amin'ny fiainanay. Tsy ho isy any Satana afaka analan'izany satria efa fahavalo resy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany. Amen. Araka ny fanazavana tany aloha dia tahaka ny tsy maintsy nampiasana ny ditikazo manitra atao amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany fahiny ihany no tsy maintsy hanandratantsika vavaka mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Ary tokony hitandrina isika mba tsy vavaka lava reny tahaka ny ataon'ireny mpiatsara velatsy sy ny jentilisa reny ny vavaka ataontsika. Ary ny vavaka ataontsika dia tokony vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Meloha ny vavantsika zany sika dia tokony hieritreritra ny sitrapon'Andriamanitra aloha, hiaino an'Andriamanitra aloha. Andriamanitra aloha no miteny amintsika. Dia aveo isika vao miteny amin'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka isika dia vavaka ampinoana. Mila mino isika fa mamaly vavaka io Andriamanitra io satria izay mangataka dia omena. Raha niresaka momba n'ilay ditikazo manitra isika dia nitenenitsika teto tamin'ny teo aloha hoe tsy maintsy nasiana sira izy io. Ny sira izay tandidin'ny fanadiovana sy ny fanamasinana. Isika kristianina hoy aho tamin'izay fotoana izay, araka ny voalazan'i Matia 5:17 no fanasina. Koa rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika ka tsy mivavaka aminy dia lasa matsatso na lasa fombafomba ivelany fotsiny sisa ny fanompontsika azy. Ary na ny heviny sy ny dikan'izany aza dia tsy fantantsika akory. Teo amin'ny taberna kely fahiny dia tsy lavitra ny didy 10 no nisy ny alitara fandoroana didikazo manitra.
Eksôdôsy 7:7. Eksôdôsy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny alitara volamena fandoroana ditin-kazo manitra dia ataovy eo anoloan'ny fiaran'ny vavolombelona. Ny vavolombelona eto moa dia tsy inona fa ny didifolon'Andriamanitra, izany hoe mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra kokoa ny vavaka. Tsy midin'Andriamanitra fa isika no miakatra ho eo akaikin'Andriamanitra. Nanao dingana hatrany mantsy Jehova hitady antsika, na dia nanota azy isika. Ohatra amin'izany zao ny nitadiavan'ny any Adama sy Eva rehefa nanota izy ireo. Voalaza ny Genesis 3:5-7. Rehefa nanota ny taranak'olombelona voalohany dia nilefa, niafina, nisitrika an'Andriamanitra izy. Rehefa eny nitsangatsangana tao amin'sa Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihitsy no nitady azy. Ry Adamo, aiza moa ianao? Andriamanitra tena tia antsika io Andriamanitra io. Faharoa manaraka izany, ny nanekeny hitoetra eo anivon'ny vahoakany amin'ny alalan'io fitoerana masina io. Nanome baiko izy eo amin'ny Eksôdôsy 5:29. Asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia hitoetra eo aminy aho. Andriamanitra tena tia ny voariny tanteraka io Andriamanitra io. Te hiara-monina amintsika olombelona io. Ny ohatra manaraka dia ny fahatongavan'i Jesosy ny tafinofo teto anivontsika mihitsy. Araka ny voalazan'ny Matio 1:9-7. Matio 1:9-7. Manao hoe, indro ny Virjina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Immanuela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Tonga nofo teto ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra anankiray ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Ny tafinofo izy, lasa olombelona, fitiavana zany. Manaraka izany, ny dingana nataon'Andriamanitra ihany koa dia ny mbola iverenan'io tonga nofo io izy niakatra nakany an-danitra dia mbola iverina indray haka ireo izay azy. Araka voalazan'ny Jaona 4:2-7. Tokony ho haintsika tsara zany andininy zany, ioavy indray aho ka ndray ianareo. Sy ny voalazan'ny Tesalonianina 2:4-9-7 zay mitantara fa hoe indro izy ho avy eo amin'ny rahona, misy trompetra maneno mafy be dia hitsangana maty, dia ny maty eo amin'ny Kristy. Dia avy eo ny velona mbola mitoetra hiaraka miakatra eo amin'ny lanitra. Dia ho any an-danitra isika. Tena tia antsika io Andriamanitra io, saingy isika ny mafy, isika ny nandositra, isika amin'ny alala mivavaka hatrany hatrany nefa no mampanakaiky antsika anio Andriamanitra io. Fa iny ihany koa, isaka ny manolo menaka tamin'ny jiro ny mpisorona, dia tsy maintsy nanolo ny zava-manitra izy. Hitazonana ny hazavana no nampiasaina ny menaka. Raha tsy misy ny menaka dia maty ny hazavana. Ny tenin'Andriamanitra no hazavana mitsilo ny diantsika. Zay voalazan'ny Salamo 7:7-5. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Isan'andro dia avoazina ny solika. Toy ny miteny amintsika zany fa mila mitrandraka mandrakariva ilay hazavana na ny tenin'Andriamanitra isika. Ary tsy izay ihany, fa manolo ny zava-manitra mandrakariva dia ny vavaka tsy mitsahatra izany, satria tsy misaraka ny vavaka sy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Izany nge mahatonga antsika tsy maintsy mivavaka alohan'ny handiniana sy hamakafakana hamakiana ny soratra masina. Zany hoe tsy tokony ho faty mihitsy zany ny jiro, ary tsy tokony ho lany ny zava-masina eo ambony alitara. Tsy tokony hisy mihitsy zany ny fotoana tsy hinanantsika sy
handinintsika ny soratra masina ary etsy an-daniny izany dia ambavaka trany no andiniantsika ny soratra masina. Midika ho fivavahana mandrakariva sy ampaharetana izany. Izay ny voalazan'ny Tesalonianina voalohany 5:7. Alony ny amaranana azy dia tsara ny milaza amintsika fa aza atao ambanin-javatra ny fivavahana. Koa dia mino sy manantena fa naray lesona tsara ianao androany. Mbola hotohizantsika ny makasika an'izay fivavahana izay manaraka fa aleo aloha hatreo ny androany. Koa dia mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?